Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Fidivideo ny zavatra vakiana sy enona fa miparitaka ny virus. Izay indray no lohatenin'ny vidéo entina amintsika amin'ity andro anio ity. Amin'izao fotoan'izao ry havana dia tena miparitaka ny virus ny fankahalana, virus ny fitsangatsangana, ary ny virus ny fampianaran-diso. Ary ny zavatra vakiantsika sy enontsika ihany no idirany eo amin'ny fiainantsika. Te hampitandrina antsika kristianina. Aza faly fotsiny miteny hoe fataro ny zavatra rehetra dia azony mafy izay tsara. Le tenin'Andriamanitra any amin'ny Tesaloniana voalohany 5:22 fatadio tsara fa iny tenin'Andriamanitra dia natao an'olona izay tena efa hoe mahalala tsara ny zavatra inony, ka afaka manavaka tsara hoe ty izy ity tsy izy. Ary eo aoriana koa dia misy teny manao hoe manohy azy eo hoe fadio ny fanao ratsy rehetra, tsy azontsika adinoana zany. Fa misy zavatra tena tokony hoe fadiana tsotro zao fotsiny fa tsy hoe fatarina, efa hita fa ratsy, efa hita fa tsy mety. Dia hita misy zavatra vitsivitsy amintsika amin'ity andro anio ity. Voalohany amin'izany dia ny radio. Be dia be tsy izay rehetra radio sy fandarana dia enona daholo. Fa tena misy ny zavatra izay tena hoe virus ny fankahalana mihitsy no afafiny amintsika. Indrindra moa fa ireo radio izay tena hoe misy radio sasany isan'andro miresaka zavatra politika foana. Ary rehefa tena enonao ilay politika izay resahany sy ilay famakafakana samihafa dia tena fankahalana fotsiny ranoray. Dia izany no enona isan'andro. Miditra ao anatinao ny virus ny fankahalana. Miditra ao anatinao ny virus ny fankahalana. Ary tsy mahasoa antsika izany. Tahaka izany koa ny télé. Fidividio tsara. Misy ohatra ny série izay tiantsika toa tsara. Nefa rehefa tena dinihanao koa sady manandevy sy mamatotra ny olona izy no tena mivohy fijangajangana. Mivohy fijangajangana ranoray fotsiny rehefa tena dinihanao. Zavatra mamofady zany no tena entiny. Ka mila mitandrina ny amin'izany tsika. Fa virus ny fijangajangana entiny amintsika koa zany. Dia tahaka izany koa ny gazety. Misy ny gazety izay tena gazety miresaka zavatra veta fotsiny. Nefa dia mahagaga fa misy kristianina mamaky an'izany. Zany hoe mahatonga antsika ho lasa pervers. Tadio tsara ry havana fa ny teny rehetra dia tahaka ny voa io. Ary zany mihitsy nambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ka rehefa milatsaka ao anatinao ilay voa, any androany tsy eo. Fa rehefa mitambatambatra any androany hamoy io. Hisy zavatra ho avoakany io amin'ny fiainanao. Ary zay mahatonga antsika mila mitandrina isika. Fa indrindra izay tokony ho tandremantsika dia ny resaka internet. Resaka fotsiny zao aloha ny amin'ny Facebook. Fidividio tsara. Na dia ny pejy arahanao aza ato anatin'ny Facebook. Ray mandeha ry havana sendra maniditra tamina pejy anankiray izay resaka momba politika fotsiny tao anatin'ilay izy. Fa tena tonga dia tsapako hoe tsy mety ny fanahiko ilay izy. Tsisy afa-tsy fankahalana, opa, teny ratsy, zavatra tsy manome voninahitra. Zany ny fena ao anatin'ilay izy. Hoy izany hoe tsy ho fenoko andreto zordiro reto mihitsy ny saiko sy ny foko. Fa tena traikany aminao mihitsy ilay izy. Lasa mandana fankahalana. Ohatra mahafinaritra no mijery an'ilay izy fa tena misy fiatraikany. Ilay fankahalana tena tafiditra any anatinao mihitsy. Fidividio ny pejy arahana. Misy koa ny pejy miresaka zavatra vetaveta. Blague vetaveta. Mitandremantsika. Fa raha izany mameno antsika, virus ny fijangajangana tafiditra anatintsika koa izany. Eny fa na dia ny ami azo amin'ny Facebook aza. Za zao vao tsy ela mihitsy nalako tsy namako tsony satria isan'andro ianao mba mangataka amin'ny tompo mba hanana fahadiovam-po. Isan'andro izy mamafy zavatra ohatra ny resaka politika fankahalana foana. Tena hoy izany farany hoe tsy maintsy alako tsy ho namako ty olona ity fa mandoto ny foko. Ny zavatra isan'andro ny afafiny ato amin'ity internet ity. Ary mila mitandrina ny amin'izany isika. Indrindra moa ny amin'ny YouTube. Ny YouTube dia tena karazana fampianarana feno. Ka mila mitandrina tsara hoe iza ny fampianarana sahaza, iza ny fampianarana mety amiko sy mitovitovy amin'ny zavatra izay efa arahako. Fa tsy ho vakiana sy ho enona sy jerena daholo izay rehetra vidéo ataon'ny olona. Fa raha tsy izany dia tafiditra ny virus ny fampianaran-diso. Amin'izao fotoana izao malaza be ny resaka para-atoka. Malaza be amin'izao ny resaka psikolojia moderne. Malaza be amin'izao ny resaka isan-karazany. Avy eo tsika lasa tonga amina fametraham-panontaniana amin'izay satria tafiditra ilay virus. Dia tsika hoe ary ohatrany tsisy ity krismasy ity. Ary ohatrany tsy mety ilay Jesosy fa Yesoa indray hony. Ary ohatran'izao
zany le zavatra entin'le izy eo amin'ny fiainantsika. Mahatonga antsika tsy hijoro, tsy hiorina tsara, fa hisalasala ny amin'izay famonjena efa noraisintsika. Ary zay rehefa namatokana amin'ny tena mitandrema isika ny amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ndray mandeha dia nisy olona nanome vakio ty pasteur ampajereo ty vidéo ty. Fa dia omba ninny ty resaka kristianina sa iny. Vidéo izy aloha adiny iray. Dia le vidéo miresaka momba ny hoe mitondra ny olona ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny resaka psikolojia fotsiny. Zay ny fanazavany an'izy tampoka hoe tsy mety amiko zany sady tsy andany fotoana kominio mba jereo fa fatarina daholo ny zavatra rehetrarehetra. Toy izao hoe ianao zany raha makany amin'ny trano fivarotana akanjo dia makany amin'ny ray ao an'ny vehivavy ianao sa any amin'ny ray ao an'ny lehilahy no mijery, dia any amin'ny ray ao an'ny lehilahy makany amin'ny ray ao an'ny vehivavy ianao sa tsy makany dia tsy makany. Fa maninona ianao no tsy makeny? Ka za tsy na lehilahy ka ninona ho eny amin'ny ray ao an'ny vehivavy andany fotoana iny. Dia zany mihitsy za kristianina baiboly no arahako. Inona no andaniako fotoana hijereva an'ity karazana resaka franc-maçon, illuminati, resaka psychologie moderne sy ny rehetra zavatra tsy atonona anahy, ny resaka hindoiste sy ny zany ve ny boudiste zany ve no zavatra ho hamenoko ny ati-dohako. Tandremo ny zavatra izay jerevantsika amin'izay zavatra manandrifenao. Raha fampianarana amin'ny internet be dia be ny toriteny tena hoe azo antoka. Fa be dia be koa ny fampianarana izay tena fampianaran-diso miparitaka karaha tsy mitandrina isika dia tafiditra antsika ny virus. Anisan'ny azontsika jerevana tsara mihitsy ny resaka toriteny. Raha hoe mangetahita toriteny isika dia ao anatin'izany ilay manisan'andro manana sity mihitsy. Misy karazana toriteny zany zao mba fiainiko. Toritenin'ny pasteur Emile Razafiarson. Ary tena hoe azontsika atao tsara mihitsy ny mamoky ny tenantsika amin'izany raha mangetahety isika. Fa ny olana tsy mangetahety isika fa tena tendan-kanina mihitsy. Ka dia izay karazany zavatra rehetra eo maso dia hohanina daholo dia vao tsy mahalevo-kanina fa marary kibo. Dia lasa manomboka mipatitaka amin'izay amin'ilay finoana. Lasa tsy miorina intsony fa tratra ny virus ny fampianaran-diso. Ka mila mitandrintsika kristianina fa be dia be eny fa na dia ny mpanompon'Andriamanitra izay henonao azy dia fantaro tsara hoe ity mpanompon'Andriamanitra ity manahoana ny firehana izay arahany. Fa nisy mpanompon'Andriamanitra dia nitantara tamiko mihitsy hoe pasteur inona no tokony ataoko fa ny zanako tsy mety mivavaka intsony dia fa maninona satria tsy mety ho ny batisa tamin'ny mbola kely io. Taiza nahazo an'izany fampianarana izany? Misy mpanompon'Andriamanitra izay mitory-teny foana ao an-tranony zareo. Ary ilay mpanompon'Andriamanitra io dia mpanompon'Andriamanitra izay tsy resy lahatra ny amin'ny batisa an-jaza. Ka rehefa nampianatra izy ilay zanany nampianarina resaka momba ny hoe batisa ny olon-dehibe sy ny ohatr' izany dia lasa tonga ilay dota dia lasa nipatitaka ilay zaza. Tsy araka intsony. Ary tanora be dia be amin'izao fotoana izao mivadika ate daholo ny ankabetsahan'ny tanora satria nahoana amin'ny internet dia feno ny fampianarana izay manohatra ny fivavahana kristianina nefa dia jerevan'ny olona, jerevan'ny kristianina. Voany ireny, vo daholo ireny. Ka raha tsy mahatandrina tsika dia tena votsika. Ary ny fanahintsika mihitsy no hiafarany sy mba sopotika anatin'ireny zavatra samihafa ireny. Tsy resaka ilay zavatra tena ratsy be tahaka ny hoe pornografia fa tena ilay zavatra toa tsara, toa menty, toa azo jerevana nefa rehefa tena dinianao virus mitondra famotehana eo amin'ny fiainanao fotsiny. Mitandrema isika kristianina. Raha nahasoanao izay vidéo izay dia zarao ary sujet mihany koa ny pejy marika 16-15 fa mbola marobe ny fampianarana kristianina hoentina amintsika amin'izao pejy izao dia samy tain'Andriamanitra.